Aleluia. Mbola voninahitra ho an'Andriamanitra no ahafahako mijoro vavolombelona eto androany zavatra tsapako teto amin'ity toboavy Jesosy ity sy ny fahatsapako sy ny fahasamihafany ny fiangonana izay niangonako nivavahako teo aloha. Dia za tao aloha nivavaka tamin'ny fiangonana anankiray izay dia ao amin'ny fiangonana io dia afaka manao izay tiany atao no impino ao afaka manao pataloha ny eo amin'ny lafin'ny sakafo afaka mihinana izay tiany eo koa le fitorianan'ny tenin'Andriamanitra misy ny marina apahany moa zany fa tsy hoe tena hoe marina daholo. Dia nefany taty aoriana dia nisy mpanompon'Andriamanitra moa izay nampiasain'Andriamanitra hikasika ny fanahiko, hamonjy ny fanahiko dia teto amin'izao toboavy Jesosy izao io mpanompon'Andriamanitra io dia tonga teto amin'ny toboavy Jesosy nanaiky no afahana dia nanafaka anahy Jesosy maro ireo gezana mahatonga ny Satana amin'ny fiainako tena nisy karazana fanahy maro be mihitsiny dia nafana tato amin'izao toboavy Jesosy izao dia tena tsapako hoe afaka tanteraka mihitsiny tamin'ireo fangejan'ny Satana amin'ny fiainako teo aloha zany. Dia ankehitriny kokoa misy fahasamihafana be mihitsy zany le amin'ny fanompona teo aloha sy ny ato amin'ny toboavy Jesosy satria ato dia mitory ny fahamasinana sy ny fahamarinana ary ny fibebahana. Dia zany moa zany no tena hoe araky ny sitrapon'Andriamanitra. Dia resy lahatra ny hanompo an'Andriamanitra tato satria tany amin'ilay toerana nivavahako teo aloha afaka manao pataloha nefa tsy fanomezana amboninahitra an'Andriamanitra zany, tsy fahamasinana zany eo anatrehan'Andriamanitra na dia hoe misy fahamarinana pahany arany hoe torian'ilay mpanompon'Andriamanitra. Ka teto dia nahafahan'Andriamanitra tamin'ny resaka fitafiana tsy miendrika an'Andriamanitra, nahafahany koa tamin'ireny aitraitra rendrarendra zao tontolo izao ireny, ny fijejojejoana indrindra nahafahany tamin'izany dia tato koa nampahafantarin'Andriamanitra ny sakafo tokony ho fihinana sy ny tsy azo hohanina. Dia tato koa nampahafantarin'Andriamanitra ny sitrapony rehetra sy ny izay tokony ho azo atao rehetra amin'ny fanompona an'Andriamanitra tena amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Dia averiko amin'Andriamanitra voninahitra fa resy lahatra tanteraka amin'izao ankehitriny izao fa misy Jesosy miasa tao amin'izao toboavy Jesosy izao ary izy no mbola mampijoro tsara anahy tahaka an'izao ary vonina ny hanao sitrapony ato amin'izao toboavy Jesosy izao dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery. Amen.